mafonja iarovana antsika sy mifananantsika maka herentsika rehetra ary samy mitolona mibavaka fa mahalala izay hevitra heverana antsika lay Andriamanitra ray be fitiavana tombony fahepana tsy manapeta sotra ndrindra tompoko azafady ane tapitra zany zay ny fampahafantarana antsika ireo vehivavy mandrafitra ny vovonan'ny vehivavy mirahina sy mandray andraikitra rentsika teo ny antso nataony Madame Zara toy ny fifaneketsika tany amin'ny trampokon'olona Analakely tsy hitsahatra tsy angina hitsangana hijoro isika ary anao litany ny fiarovantsika ny zony ny taranaka faramandimbitsika ka noho izany alaoery ary zay ny resaka fa manomboka eto zany dia fandaminana no ataontsika amin'ny zaranantsika ireto tsy rambo ny tananay miravavisany ireto tsika hosokafana ny sachet misy ny fanomezana ho atolotra ny reto ankizy reto asivy lalana aloha eo andehanany ay sy nomeno vavy sala zany filotony zany ay bonjour nomena bonjour mamie je dis Kiriky manao bonjour zay tanji zany ty ny akanjonao ahoana ny teneny ahoana ny teneny merci nahazo dia anjarany ihany koa ny mena dia io koa ny biscuit any nomena merci mamie soavy izay nataonay tao amin'ny trampokon'olona Analakely ho famondronana ny vehivavy hoery irahina hijoro hanandratra avo ny tanindrazana teny filamatra nentinay tamin'io valan-dresaka narana hevitra iny hoe laviko ny jadona toeriko ny tsirariny rehefa araka ny fantatritsika tao amin'ny trampokon'olona Analakely dia maro efa nisy efa-jato mahery ro rahavavy namana namaly an'izany antso zany dia nanome laharana finday mba ahafahana mifandray dia ny famory zahay tao aorinan'io dia tafatsangana soa tsara zany ny vovonana ny vehivavy mirahina sy mandray andraikitra anandratra avo ny tanindrazana anolotra ny tsirariny ary andany ny jadona eto Madagasikara ka ny zavatra nataony androany dia nampahafantatra ireo rahavavy namana mandrafitra izany vovonana izany eto Antananarivo renivohitra amboribory tany enina Atsimon-drano Avaradrano Ambohidratrimo ary amin'ny faritany dimy hafa zany hoe Tamatavy Tsolehara Majunga Fianaratsoa ary Diego natolotra sy nasehoan'ny olona teto androany zany ireo rahavavy namana ireo ny mandrindra izany dia coordination générale an'izany vovonana izany dia Madame Zara nomena azy ny ampinga mitondra avo anandratra avo ny tolona izay atao manomboka izao mba azahoana mampodivetina ny ranonatsakaina ary indrindrindrindra mba ahafahana misoroka ny tsirariny toy izao ary ametraka vahaolana matipaika sy maharitra satria marina fa rano safidinay ny androany eto Akadimbahoaka anorana n'ireo rahavavy naman'ireo satria tia no anisan'ny ny ainganiny le nandraisako an'le fanapa-kevitra hamondrona ny herin'ny vehivavy dia tsy tokony adino fa any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy dia marobe ny tsirariny amin'ny endriny rehetra ka noho izany zany io vovonan'io dia hianaka sy hiparitaka manerana ny faritany ary tsy manana teny tokana fa tsy ny hoe lafintsika ny jadona toeritsika tsirariny na inona endrika isehony ny tenako moa nanolotra ny zareo androany dia nitsodrano azy aleo alasany satria tsara ho marina fa tsy mety ny mampifangaro loatra ny raharaha politika
sy ny raharaha sosialy tak'izao na dia politika ihany koa aza zany tsy tiako mihitsy mianaova ny sasany toy ny teny filoham-pirenena tamin'ny farany teo hoe fanararao tamin'ny mpanao politika isehoana sanatria zany raha misy olona samy manao vaindralahy sy vaindravavy tsy marary tsy fomba ny malagasy manaja soatoaviny zany dia zany tiako mariana tsara zay ka efa nomenan'izy ireo ny apinga napitaina tany aminy ny fanilo anandratra avo amin'ity tanindrazana ity ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fandraisana andraikitra tena kosa dia mitoetra amin'izany na olom-panolontsaina manampy ao anatin'izany fandrindrana ankapobeny zany fa ireo vehivavy ireo efa zatra mikirakira mikarakara miserasera amin'ny resaka sosialim-bahoaka no nomena ny andraikitra anatotosan'izany inona ny dingana manaraka dingana manaraka dia andeha irodorody zay ho any amin'ny PDS na Antananarivo niasin'Andriamanjato satria olon'Andriamanitra izy dia heverina izy fa tsy jery sy tasapotsiny na sanatry ny vavy iray tsy tombakomba amin'izao zavatra misy ohatra ny eto Akadimboka zao mponina Antananarivo ireo vahoaka malagasy ireo zaza ireo vehivavy ireo tsy manan-kelofana amin'izao andro mangatsika be zao dia ho zahay hoe rariny sitsiny raha idikevitra mitetavana vahaolana ho an'izy ireo izao tsy afaka hipetraka mandavatao eto amin'ity toerany rehetra izy ireo ao anaty tranonay faharoa zay hanolotra volavolan-dalàna any amin'ny anteny miera-pirenena volavolan-dalàna ahafahana miaro mandrakizay ny zon'ny olona manajary ny tany io lalàna io efa misy fa tsy ampiarina dia efa nanao antsoavy zay tamin'ny filoham-pirenena hoe ampiarina ny lalàna satria tsisy olona ambony lalàna eto na izy na izy ka zay mbola hanolotra volavolan-dalàna satria mahanahirana be tsy resaka tany vidividin'ny vahiny tsy fantatra hoe taniza marina ahoana marina dia fanampin'izay angatak'izay hitaky enquête parlementaire mazava tsara iza no tokony andraikitra tamin'ny fivarotana ny tany tohitonjy fa tsy ty ihany fa ny any amin'ny faritra hafa Andavamamba Soavimasoandro na ny Sana zay efa nabe resaka zay zany miteny hoe vahaolana maharitra no tadiavina ary zany vahaolana maharitra zany dia manana olom-boafiditsika atsy amin'ny anteny miera-pirenena ny loranay an'izany volavolan-dalàna zany angatahana ihany koa enquête parlementaire mazava ahafahanay manatanteraka sy manatotosan'izany rehetrarehetra zany dia miantso fivoriam-ben'ny vehivavy rehetra sakanavaka izahay amin'ny alarobia fa araiky amin'ny 10 ny volana jiona ho avy zao ary io fivoriam-be sady endrika fanehoanay ny herinay sy ny fahavononanay iroso ary tsy tsahatra raha tsy tratra ny tanjona fa tanyrazana iombonany ity raha ny fampandrosoana no lazaina fa ho atao eto zay milaza tsisy fampandrosoana zany eto raha mbola miendrika fanilikiliana sy fanaovana tsinitsinina tsy fitsinjovana sy fampitsinjovana amin'ny samy malagasy no mitoetra mialoha ary ao anatin'izany fampivanam-pirenena zara zavatra zay teto androany body fotsy akanjo an'ny ankizy kely fitaovana ho an'ireo ankizy hanala fanadina na vary ary misy koa fizaham-pahasalamana maimaimpona tolotra ny olona eto Akadimbahoaka fa mametraka fanontaniana ihany ny tena hoe vahaolana ve zany tsy vahaolana velively zany fa ahoana moa hoe Tanjaray Morazaka vaindralahy marary anay dia tsy rambony tananay nentinay tsy vahaolana zany fa ny soatoavintsika dia milaza hoe ampitsika arak'izay tratry ny herintsika amin'ny fitiavana rehetra nanantsika ireo zay tena sahirana zay ny antony fa tsy hoe mena vary izy raigony androany no mena body fotsy isam-pianakaviana dia mivany olana tsia fa zany kosa dia fampitsinjovana ary heverinay fampiarana ny soatoavintsika malagasy hoe ny Tanjaray Morazaka